3FB Toliara no voahositra ho tompon-daka ny faritra Antsimandrevana amin'ity tao mpilalao ity. Raha folo ireo ekipa nanjay anjara dia i JFC sy 3FB no tafita tamin'ny lalao famaranana ka isa iray no tsy misy no nisarahany roa tonta tamin'ny alalan'ny baolina nampidiry ny lohalahara 3FB maha larana faharoa teo amin'ny minitra faharoa amby sivifolo. Dia nanao poule des as zany Capricorne 3FB Mahavatsy Miray di Barça di Mapasi dia nihintsany roa dia roa premier sy deuxième zany no nanao final dia hitatsika moa iny fa voahosotra tokoa i 3FB ary nampiseho enjidalao tsara dia tsara hanomboka zao Telma de Madagascar izay hanjaisany ekipa rehetra koa manjay anjara amin'ny manomboka mois de juillet eo ho hanomboka ny grassroot 16 juillet ato amin'ny kianja Metrakira hanomboka koa zany ny I15 zay hatana ihany Mazenga manomboka 24 août any Mazenga koa zany zahay amin'izay fotoana zay. Tonga nanatrika izao lanonana famaranana izao ny lehiben'ny faritra Antsimandrevana Dr Zavitasondry Marcelin sy ireo mpiara-miasa aminy ka notolorana medaly amin'ny mahampilalao baolina kitra azy teo aloha sy ny fanampiana izay efa vitany ho an'ireo tanora apity fanatanjahantena ato anatin'ny faritra Antsimandrevana. Karatra mena roa ary karatra mavo fito no nozaray ningahy George nandritra ity lalao nihaona ny JFC sy ny 3FB ny Toliara ity.